Miarabantsika tsirairay avy indray ahatra tsy teraka misy fa enina ny volana jolay ity. Sotra an'Andriamanitra tsika fa mbola meno izao fotoana izao ary mirary ny soa indrindra ho anao izay manaraka an'izao ihany koa. Ny faniriana dia hitombo fitiavana ianao ary ihany koa mba hitombo filaminana ihany koa izay rehetra atao ary azo fandraisana mandrakariva. Izy mialohan'ny dirantsika ny hamofonainana io dia hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io mbola misaotra anao zahay fa mbola mimeno an'izao fotoana izao indray ahafahanay mandinika ny teninao, mangataka aminao zareo mba ho eto aminay mandrakariva ianao ary aoka ianao hiteny manoloana anay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofonainantsika androany dia manao hoe vatolampy mandrakizay. Vatolampy mandrakizay nalaina amin'ny Petera voalohany toko 2:4 sy ny 5. Petera voalohany toko 2:4 sy ny 5 toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Izay tononareo toy ny vato velona no lavin'ny olona fa voafidin'Andriamanitra sady soa ka dia hatsangana koa ianareo tahaka ny vato velona ho trano fanahy. Amen. Nanorina teo ambonin'ny fototra mafy sy teo amin'ny vatolampy mandrakizay ny apôstôly. Vato norumbahana teo amin'izao tontolo izao no narafiny teo. Tsy mora akory ny asan'ny mpandrafitra fa ny asarotro indrindra izany noho ny fanoheran'ny fahavalon'i Kristy. Tsy maintsy niady ary tsy maintsy hiady tamin'ny fizahozahoana sy ny fankalan'ny olona izay nanao fanorenana teo amin'ny fototra sandoka manko izy ireo. Maro amin'ireo izay niara niasa tamin'ny teo amin'ny fanorenana ny fiangonana no azo nampitahaina tamin'ny mpanorina mandan'i Jerosalema tamin'ny andron'ny Nehemia milaza hoe dia nanao ny asa izahay ary ny antsasany kosa ny tandefona hatramin'ny mazava ratsy. Samy nitady andrava ny tempolin'i Jehovah na mpanjaka na gobernora na mpisorona na filoha hafa nefa notohizan'ny mpanompo mahatoky ihany ny asa satria tsy natahorany na ny tranomaizina na ny fampijaliana na ny fahafatesana ka indro ny tombo ny rafitra sady ny rindra tsara no ny fanentana tokoa. Indreny fa ny fandimby voazeran'ny fahavalo ireo mpandrafitra mahay indrindra ny toram-bato ohatra Stefana, novonoina tamin'ny sabatra Jakoba, ny tapahin-doha Paoly, nombona tamin'ny hazo fijaliana Petera, natao sesitany Jaona nefa mbola ny alehibe hatrany ary ny anatanjaka ny fiangonana. Nisy mpiasa maro nandimby toerany ireny ka nametraka vato ny tombo isa hatrany. Toy izany ny orenan'ny fiangonan'ny Kristy tsy moramora. Nisy fanenjehana mafy nanoherana ny fiorenan'ny fiangonana kristianina nandritra ny taonjato maro taorian'izany. Kanefa nisy koa olona nihevitra mandrakariva fa ny fanorenana ny tempolin'Andriamanitra dia sarobidy noho ny an'ny olombelona aza. Toy izao ny voalazany amin'ireny. Ary ny sasany ozy izy niaritra fanesoana sy kapoka mafy ary fatorana sy tranomaizina koa. Toram-bato izy nitsofana ary nalaim-panahy mihitsy ary novonoina tamin'ny sabatra dia ny ndrenindreny tafo hoditr'ondry sy hoditr'osy efa lao ory ary fadiran'ny ovana nefa izao tontolo izao tsy miendrika ho nitoerany akory. Dia ndrenindreny tany anefitra sy tany an-tendrombohitra sy tany an-joa ary tao andavan-tany izy. Raha fehezina ny mofonainantsika androany dia hita tokoa fa na dia miseda zavatra sarotra ireo apôstôly voalohany dia nieritrerititra angamba ireo manenjika azy hoe rehefa ho vonoina izy ireo dia ho tapitra hatreo ihany koa ny fitoriana ny filazantsara, fitoriana mahakasika an'i Jesosy, fitoriana mahakasika ny fanjakan'ny lanitra. Kanefa tsy izay ny zavatra niseho fa ny alehibe hatrany fiangonana ary nametraka vato ny tombo isa hatrany izany ka lasa ny fahafatesany ireo apôstôly voalohany, fahafatesan'ireo mpanompon'Andriamanitra ireo no lasa ny amafy ho vato fehezory hitombony fiangonana hatrany. Ka mahatonga antsika ankehitriny
Maro ny olona mety miemotra, maty mara ny olona izay mialan-daharana, kanefa ianao aza mialan-daharana mbo vato fihezorony fiangonana ho an'ny taranaka any aoriana any. Aoka isika hiazona mandrakarivan'i Kristy ary atsapa fa lehibe lavitra ny valim-potiantsika any an-danitra. Rainay masina tsara indrindra misaotra anao ny amin'izany teninao izany anio. Misaotra anao ihany koa mbola mampody anay ho amin'ny zavatra tena ho antom-pisinay. Mangataka aminao izahay mba horeny mandrakariva aminao ny finoanay aza vela hisolatsaka andaharana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Sarvia